avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Tantara sonono sisa ilay fampiasana drone hiadiana amin'ny asan-dahalo sy fametrahana puce elektronika amin'ny omby na mpanantenany andrajoelona ny vahoaka malagasy. Takina ny siny mangarara sy jerena ny tombontsonim-poneny fotony voakasiky ny fitrandrahana. Hoy ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fikasana hitrandraka ny terrara ny ampasindava. Tsy ekena ny fitrandrahana raha motika ny fivelomam-ponina hoy ny fanazavana. Ndraiky 20 Desambra ho avy izao no ataon'ny fividianana loholona araka ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny ariva teo. Olona roa namony aindy ary ray manaraka fitsaboana vokatry ny fahampozinana ara-tsakafo nandritra ny fankalazana tsingeritaona nahaterahana teny am-pitatafika ny farany herinandro teo. Anovelany tsy afaka misitraka herinaratra intsony ireo tokantrano anarivony ao Ukraine amin'izao fotoana. Betsaka ihany koa ireo naratra sy namony aindy avokatry ny daroka bomba mahery ny 500 isa nataon'ny Moscou tao avaratra Ukraine ho maly alina. Ny antsy prian'izay. Fotoana ny fampalalam-baoantsika indray eto amin'ny fihitalavitra kolo. Atenina ny araba tomboky lasy tombovavy manasano ihany koa anaraka ny antsy prian'izay. Tony mazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Tantara sonono sisa ilay fampiasana drone hiadiana amin'ny asan-dahalo sy ny fametrahana puce elektronika amin'ny omby izay nampanantenany andrajoelona ny vahoaka malagasy. Ilay tetikasy izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany tsiroan'ny mandidiny taona 2024 ary efa maro ny faritra nanomezana fiofanan'ireo mpisihatra tao anatin'izay. Matoan-datsoratra. Maro amin'ireo fotodrafitrasa nampanantenany andrajoelona ny tsy misy tanteraka hatramin'izao. Maro ihany koa ireo fepetrano raisy nanatsarana ny tontolo misy antsika eto Madagasikara. Filaminana, fiompiana sy fambolena, fandraharahana, fampanananasa, angovo, ady amin'ny kere sy ny tsy fisiany rano, orinasa samihafa isaky ny distrika. Fanatsarana izay tsy nijanona an-tanety fa nihitatra hatrany amin'ny ranomasina Valapari. Tantara sisa izy ireny amin'izao fotoana ary nakamaronim-ponina zagaga raha hitantarana fa ay moa nisy izany tokoa. Ohatra iray mivaingana ny fanatsarana ny tontolon'ny fiompiana sy ny fandraharahana omby. Voalaza mantsy tamin'izany fotoana fa asiana puce ny omby satria maro ny olana mitranga mikasika izany omby izany eto Madagasikara. Ankoatry ny puce amin'ny omby, nambarany andro rajoelona teny amin'ny CCI Vato nandritry ny fiaonam-be momba ny fandriampahalemana ny 20 Novambra 2024 fa ho fiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana dia hampiasa drone isika hitsirena ireo dahalo amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara, indrindra any amin'ny faritra atsimo. Drone izay niara-dalana tamin'ny fametrahana puce elektronika ahafahana mamantatra ny toerana misy ny omby tsirairay avy. Aiza ho aiza izany amin'izao fotoana. To tantara sisa. No tanterana tao Tsirory mandidy ny volana May 2024 ny lanonana ofisialy hanomboana ny tetikasa. Velombolo ny tantsaha natsapa marary no ny asan-dahalo tamin'izany fotoana. Arkivy ireo mpanao afera sy raharaha maloto mpikatsaka tombontsoa manokana. Volana Septambra 2024 sika izao, tsy re intsony na ilay drone na ilay puce elektronika. Tsy misy resaka intsony. Ny dahalo nefa manao ny ataony mampijaly hatrany ireo tantsaha sy piompiomby. Efa nirosoana ihany koa tamin'izany fotoana ny fampiofanana ireo rehetra manana andraikitra amin'ny resaka omby tao amin'ny faritra Sofia sy ireo distrika mandrafitra azy.
isan'izany ny mpitsabo biby na vétérinaire, zandary, tompona andraiky teo anivon'ny district, ny commune, ny fokotany ary ireo délégué isan'ny tokony. Fa ny fananana atolotra ny fampidirana puce, ny fampiasana ny logiciel mifandraiky amin'izany sy ireo fitaovana vaovao sy ary fomba hafa isan-karazany izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Taorian'ny fampiofanana tamin'izany fotoana, ny rosoana ny fametrahana ny puce, ho fampiarana ny fampiofanana nomena. Aizany toy izany amin'izao fotoana. Miariary ankehitriny fa natao resabe, akana ny fony vahoaka fotsiny ny hoe drone sy puce ho an'ny omby. Hosahy resaka momba izany ve Andry Rajoelina, raha itododohany amin'ny faritry Menabe, ny Zoma sy ny Sabotsoavy izao, ka hitokana ny lapan'ny fitsarana sy ny fonjabe ny Tsirbihina. Sa izay andresena lahatra ireo mpifidy vaventy no imasona, no ilay daty fifidianana loholona, ny 1 Desambra ho avy izao, izay narosony seni, efa nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ity androany ity. Izay no matoan-datsoratra fa mbola maro reo vina tsy tanteraka raha ataony tombanezaka amin'ny fampanantenana izay nataony fitondrana Rajoelina nandritra nanomboany fotoam-piasany hono mpanao politika androany. Nataony conférence régionale filan-kevitry minisitra isa-paritra izay nampanantenana foto-drafitrasa samihafa. Aizany vokatra mitondra fampandrosoana amin'izao fotoana izao hono fa nio-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androan'ity tsara soarvelo. Foto-drafitrasa maro isan-karazany no nampanantenany fitondrana Rajoelina nanomboka ny taona 2024 nitondrany. Androany, maro ireo tsy mbola vita dila ny fotoana nomena, ireo kely vita tandrametaka sy mbazady. Misy ihany koa ireo tsy hita izay ny afarany, raha tsy ilaza fa tsy nitetika sa Nutri Sud, ny Pipeline, ireo orinasa samihafa nampanantenana ampivoarana ny transformation agricole, ireo trano mora isam-paritra sy ny maro hafa. Mpitondra mikatsaka fampandrosoana marina ve Andry Rajoelina ho ny mpanao politika eo anadrian'izany. Amin'ny faritra Anosy andro izao nampanantena izy hoe apetraka le projet Nutri Sud afahana miady amin'ny kere, apetraka ny orinasa afahana manamboatra manao rano anatina sachet hanampiana an'ireo mpiarambelona amintsika izay sahirana amin'ity tsy fanjarian-tsakafo sy olana araka rano ity. Tsy hita popoka le izy. Ny orinasa izay mba nampanantenaina ny ataoko hoe faritra avaratry ny Nosy hoe anaovana etanol, tsy hita amin'izao fotoana izao. Ny any amin'ny faritra Tsimandrefana moa tsy teniko intsony nampanantenaina hoe isy orinasa be da be, foto-drafitrasa be da be afahana manosika nyty resaka hoe transformation agricole ty. Tapitra zay ny premier mandat, fantanina no apetraka androany hoe aiza reny zavatra reny fa betsaka lavitra no tsy vita. Ny vita moa efa hitantsika reny fa tenenina foana hoe manara-penitra fa mialatsiny tompoko fa betsaka ny sekoly efa vakivaky, betsaka ny hôpitaly tsy miasa koa le izy. Hoy izao hoe raha tena zany tompoko no mpitondrantsika mampanantena zavatra tsy araka ny tokony ho izy, tsy manaraka ny kalitao araka ny tokony ho izy, tsy ao anatina gouvernance normale Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fampanantenana no betsaka noho ny asa vita ho ihany koa ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana. Ataony vaty fototra anaovana lanonam-be andaniam-bola mpanjakana, tsy rarahina intsony ny fitohizan'ny asa orin'izay raha ny fanehoan-kevitra. Aiza le trano hoe firial logement tatako ho an'ny vahoaka, tsy jery afa tsy nela tsara sotra tsika le ry ampitan'ny lazaina fa laky arivo. Aiza ohatra fa manomboka vasoka daholo aiza reny le fampanantenana mahakasika ny hoe trano tokony ilalovan'ny tanora na terrain ilalovan'ny fa zay zavatra rehetra vita nyity fitondrana ity dia izy mianakavy manampy hoe manara-penitra na hôpitaly io. Aiza reny zavatra rehetra tany amin'ny faritany, tany Antsirana na tany Mahajanga na resaka gymnase nina fa lasa tranona koa ny sasany tsy nampiasaina akory tany Morondava dia nirodana lay trano. Aiza ny lalam-pirenena faharoa raha nandalo tany ny tena hoe tamin'ny herinandro lasa iny lazaina fa efa manomboka hony ny fanamboarana ny lalana. Firy taona ianareo io nge misy vola isa-taona azo avy amin'ny ataoko hoe aba zara raha mahita engin ianao eny an-dalana eny. Andriamatofoloha efa vita nge ny aria efao avany amin'ny efao makany Ambovombely hitaritana rano any vaoka tsy misy any na ray metatra raha tany ny tenanay rotoana heritaona sy tapalasa ny tenako ny teo ambany teo tsy misy nininina any lainga ny filazana fa efa vony. Fampandrosoana isa-paritra nodradradradraina hatreto zara lasa fomba fiasa mahazatra ny mpitondra ny fampanantenana toy ny fampielezan-kevitra tsy manana drafi-pampandrosoana mazava ka mijanona ho makety ireo tetika salazaina mpandrosoana ny firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra.
izy sehoana indray izao fa irosona ny tetikasa flyover amahana ny olany fifamoivozana amin'ny lalam-pirenena voalohany efa hiara mahalala ny mety hafaran'izany ho ny mpanara-baovao. Apahana fanantenana nambara ny fitondrana Rajoelina avokoa reny nampatsiahivy ny mpanao politika solombavam-bahoaka tao anatiny iny fanadiadiana iny. Fatakina ny siny mangarara sy ny fijerena ny tombontsoan'ny mponina eny fotony voakasiky ny fitrandrana raha tiana ny ampirindra ny fitrandrana arena kibonitany ho ny mpandrindra nasional ny fiarahamonim-pirenena misahana ny arena kibonitany manoloana ny fikasana trandraka ny terrara ny ampasindava amin'izao fotoana izao tsy ekena ny fitrandrana raha motika ny fiveloman'ny-ponina indrindra ny eny fotony hono fanazavana andao raha antsika ny antsiprian'izay. Ny orinasa Arena Ressources noana azo ny 500 ambin'ny tetikasa fitrandrahana terrara ampasindava any avaritra andrefany Madagasikara araka ny fanambarana nataony ny 20 volana aogositra lasa teo raha navoaka ny pejy anabaka miresaka momba ny arena kibonitany iray mandray anjara zato isanjato amin'ny tetikasa ity orinasa ity ka tombanana no 4,9 tonna ny oxyde de terre rara ao anatiny. Mikendry ny ametrahana ny ampasindava ho loharano stratégique amin'ny famokarana terrara ny orinasa ka mikasany roso amin'ny fanaovana fanadiadiana ara-teknika izy ireo amin'ny 3 volana fahatelo amin'ny ity taona 2022 ity. Kasaina ho vita amin'ny taona 2023 ny toeram-pitrandrahana arabarotra izay mikendry mokatra terrara 5,000 tonna isa-taona ity orinasa tsy miankina ity ary mitentina $770 ny fampiasam-bola ampiodonana ny fitrandrahana. Voalasa mbola andalana amin'izao fotoana ny fanadiadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy. Eo anatrian'izay, nanamarika ny mpandrindra ny fiarahamonim-pirenena misahana ny arena kibonitany fa tsy manohatra ny fitrandrahana izy ireo saingy tsy ekena raha nimba ny asa fivelomany mponina any an-toerana voakasiky. Any amin'ny faritra iny misy an'ilay volo fanondrana, misy an'ilay vanille, misy an'ilay kafe, fidiram-bola ny mponina ao amin'ny faritra iny. Manahoana zany iny rehefa hotrandrahana le arena so de sanatrika hoe ilaina androany le izy de rehefa aveo atao tsinitsinina le vahoaka rehefa aveo inona tsony no azy raha ny vahoaka zay niakatra taty sy olo tena de tena miahar tena matahotra zareo voalohany le isaka hoe fivelomana io raha mandeha le tetikasa faharoa resaka fiantraikana ara-tontolo iainana indrindra moa ny resaka rano hoe sao de sanatrika hitondra voka-dratsy ho amin'le mponina manodidina zany le fitrandrahana ko anay zany tokony hoe dinihana tsara hoe fanapahan-kevitra hoe tena horosoana tokoa ve ity fitrandrahana ity sa manahoana satria raha vao tetikasa tsy hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka aminay zany mbola tsy tokony tanterahana. Atreto, mbola manjavozavo tsy misy mangarahara momba ny fitrandrahana ity terrara any ampasindava ity ka tsy antenaina hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka. Raha fahafantarana an'ilay orinasa zany izy aloha amin'izao mbola tsy mitrandraka izy fa mbola manao fikarohana ary fahinona azy efa nametraka fangatahana fanomezan-dalana hitrandraka. Hatreto aloha ny fahafantarana azy mbola tsy mivoaka zay de tsy azo natao nefa no mitrandraka raha tsisy ny fanomezan-dalana ara-tontolo iainana. Zay zany mila tsy maintsy eo mipetraka aloha de mandeha aloha mifankakevitra ny fotony consultation publique. Zay rehetrarehetra zay zany mila tanterahana raha eritreritra izy hoe hiroso amin'izay. Fa zahay aloha zany manana eritreritra hoe anao hoe tena hijery mihitsy hoe atraiza moa zany tena tombontsoa azon'ny vahoaka amin'ity fitrandrahana raha ohatra ka mandeha ile fitrandrahana. Fa hatreto aloha zany mbola manjavozavo ny hoe ny ahitantsika ahitany vahoaka eny fotony tombony ao anatin'io fitrandrahana terrara io. Tsy aivony, isinona no mitana ny laharana voalohany amin'ny famokarana terrara eran-tany raha toa ka 100 any États-Unis. Mifaninana ireo firenena matanjaka amin'ny fitadiavana sy fitrandrahana terrara amin'izao fotoana no izy akora manandanja lehibe amin'ny fandrosoana ny teknôlôjia sy ny fahamarinan'ny toerany toe-karena. Raha ho an'ny Madagasikara manokana, eo amin'ny 4,400 ny tahiry eran-tany no hita ao ampasindava ambantsa araka ny fanambarany fiarahamonim-pirenena.
tsy kiaritra fa tsy misy ny mangarahara sy ny fanarahana ireo fenitra tokony arahina ny fitrandrana eto amintsika ka miteraka fifandonana sy firosona amin'ny fitrandrana tahaka ny tetikasa bazy toliara tsy misy maharatsy ny fitrandrana renakibony tany saingy tokony atao mangarahara sy anaraka amin'ny fenitra ara-dalàna sy eken'ny mponina ny fanatanterahana azy. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity faraiky amby folo ny volana desambra ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana lola Madagasikara araka ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenina ny ariva teo ny aingana avy amin'ny tolo-kevitry ny senity datim-pifidianana lola ity ary izao nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izao ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Ho tapitra amin'ny faha-20 ny volana janoary 2024 ny feptom-piasan'ireo loha olona 20 perinasa amin'izao fotoana izao. Nanolotra volavolana tety andro araka izany ny seni ho fanatanterahana ny fifidianana loha olona ka voafaritra fa ny faha 12 ny volana desambra ny daty vinavinaina anaovana izany. Ny faha 19 ny volana aogositra lasa teo no nangataka ny hevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana seni mahakasika io daty voalaza io. Herinandro aty aoriana nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io daty voatondro io araka ny voalaza ny andininy faharoa amby 10 ao amin'ny lalàna fehizoro tamin'ny faha 20 sy 20 feo anelanelany 1 ny volana Mey hatramin'ny 3 ny volana Novambra ny fifidianana. Tsy tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana voafaritra io noho izany ny tetiandro natolotry ny seni raha jerena. Ankilany araka ny voalaza ny andininy faha 20 ao amin'ny lalam-panorenana fa voafetra ho 5 taona ny feptom-piasan'ny loha olona ka mifarana ny faha 20 ny volana janoary izao hoy ny fanambarany ny ACC. Tsy misy ihany koa ny fanitaram-pitom-piasana n'izy ireo ho fanajana ny fenitra demokratika. Nanambara araka izany ny seni fa tsy sakana amin'ny fanatanterahana fifidianana ny vanim-potoana isian'ny orana ary tsy manelingelina ny zon'ny mpividy vaventy. No mafisa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka izany fa ny faha 12 ny volana desambra ho avy izao no tanterahana fifidianana loha olona araka ny fanapahana ny voaka ny ariva teo. Mampatsiahy ny ACC fa ny roam-patelo ny isan'ny loha olona no fidin'ny mpividy vaventy isaky ny faritra raha toka ny ray am-patelo ny tendren'ny filoham-pirenena. Marina, ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna no mifidin'ny loha olona. Ampolo maro ankilany ireo komuna mbola tsy manana ben'ny tanàna fa PDS no misolo toerana azy ireo amin'izao fotoana. Andrasana araka izany ny tetoandro samihafa momba ny fametrahana ny tota-taratasy, filatsahako fidiana sy ny fotoana ny fampelezan-kevitra araka ny tetiandro ny volavolain'ny seni. Olona roa no namony ainy ary ray mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao vokatry ny fahampozina ara-tsakafo nandritra ny fankalazana na tsingeritaona nahaterahana teny ampita-tafika ny farany herinandro teo. Ho an'ny lovana irasitra izay nodimandromaly nitovy afiseho tamin'ireo namany ny fanaviana saingy ny ampy tsy fahitana talohany nafatesa noho ny vadiny araka ny nambaran'ilay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Zava-pisotro iray no nitarika ny loza satria izy telo mianadahy ihany no nisotro izany nandritra izay fanamariana an'izay tsingeritaona naterahan'izay ka bain-loany mitaritra ny antsipriany. Zanaka tokany iray aman-dreny Iraelison Andriniaina Lovasoa na irasta pira mpiara-miasa amin'ny tarika maromaro isan'ireo tratra n'ilay fahampozinana ara-tsakafo nandritra ny fankalazana ny tsingerin-taona teny ampita-tafika tamin'ny sabotsy teo. Raha ny voalazany vadiny nanomboka ny alahady ilova no narary ary ny amafy izany ny alatsinainy ka noentina tamin'ny hôpitaly. Tamin'roa izy nikofokofoka dia izy hoe manino ianao dia marary izy ny lohako dia avy eo izy le izy narary andoha iny tonga dia nitsangana indray dia nandoha foana dia tonga dia teo zany nanapa-kevitra nanaitrandraha fozako hoe andao tonga dia jerena ilay dokotera hita amin'ny mami fa tsy normal ho any tahan'ny lova eo dia laha zay tonga dia mipaben'izy nakany amin'ny dokotera tamin'ny 5 sasany teo eo rehefa tonga tany zay dia ilay dokotera atao zany tonga dia nanao fanadadiana kely alena azo anazy dia ozy izy hoe tsy maintsy tonga dia mety urgence nareo ozy izy rehefa tonga teo amin'ilay dokotera zay efa nanomboka faniny izy dia mijery anahy dia ozy izy hoe ianao ozy tsy hitako tsony ozy izy ianao dia za moa tena anazy ataovy sérieux dia eo ozy izy dia rehefa nitafitra tao amin'ny dokotera zay izy efa manomboka ndraikitra ny lelany dia nanomboka karainko na tady fanintona zany izy
dia dokotera zany to dia nanao an'ilay taratasy hoe mandeha urgence dia tsondrozy tsondromikozy izy a hikalmena anazy dia to dia mandeha nareo dia nandeha taxi zay tafiditra tana taxi izy efa manomboka miderira sy mikaraikona efa tsy miteny tsony ihany efa misy farora mivoaka amin'ny vavany dia tonga tany amin'ny urgence moa zay natao sérum sy oxygène izy rehefa tonga tao zay dia ozy izy ny dokotera hoe andanina aloha mividy reto fanafody reto dia miverina dia rehefa miverina dia mbola ozy tio izy mbola misy taratasy fandroany dia mbola nijery an'iny a rehefa andeha hijery an'iny a dia teo no ozy izy zareo tao hoe voaka daholo izy sy atao anatiny ato voaka daholo izy zany dia réanimé an'ilay vadiko dia teo zany zany nandeha nandray an'ilay ordonnance nijery an'ilay fanafody fandroany rehefa miverina avany anatra an'ilay fanafody efa ozy izy dokotera hoe tsy ilayntsika intsony izy rehefa fanafody rehefa efa tsy namantsika intsony izy ankoatran'ny lova isan'ny mahaty ihany koa i mami mpitendry izay nanafana an'io lanonana io raha mbola marary sy manaraka fitsaboana kosa i Eva mpihirana man'izy ireo raha ny voalazany nisy zava-pisotro iray no everina ho nahatonga izao loza izao satria tsy nisy afa-tsy izy telo mianadahy ihany no nandray an'ilay zava-pisotro araka ny voalazany hatrany tsy nisotro na nisy sakafo intsony izy ireo rehefa tonga tany an-trano tamin'io andro io izany hoe tany amin'ilay fety izy no ny sakafo farany dia ndrosono zareo toaka amin'izay moa zay ndrosono le tompo fety hoe reto izy izy nitoaka fa afaka makery foana rehefa teo izy izy misy inona moa anaran'ilay izy tsy haiko na retina belle na double plaque sady hitako tsony le izy fa ray amin'izay le izy fa le toaka hoe mahery reny hoe avorazana zany filazana zareo anazy dia avy eo dia teo ok dia io dia irio izy ny jus ana self service afaka maka ok jereko zareo fa meme dia ina moa mampimemena dia tsy izy ozy izy ty toaka ty le bandana nokatra anazy zany dia tsy izy ahoana ohatrany ahoana zany nizy amin'ity dia ohatrany ahoana ny tsisy sady za manontany nijery an'le izy dia naka koa moa zany sory tamin'ny saron'le tavoango aloha le voalohany iny dia nampidingo tamin'ny vera dia sory dia zay tsy hainay zay vrai sy tsy vrai amin'le izy fa teo hoanay moa le mahafantatra an'izy tsy vrai zany tsy nisotro fa dia zay aloha tena sotro e zay da tena anisan'ny sotro za dia mamidy fa zay musicien tao niaraka taminay tao tsisy nisotro ary tsy nafantatra ny hoe tsy nisotro zareo a raha tsy zay le fa marary io dia kay ve ho lisany tsy mirevy nanontaniako tsoraidray zay ozy zareo tsy misotro hay ve hoe gaga ho za fotrany zay rery marary tamin'le izy zay nanontaniako zany satria netra tonga dia le toaka iny zany netrareto sao dia le toaka zay aloha tonga dia zany tsy niteneniko nanomboka ny sabotiny iny teo amin'ny ray maraina teo nanomboka teo amin'izay nandoha ny asabotsy alina io nandoha fa nanomboka teo amin'le naheno an'le bandy clavis tamaty dia mivarahotsana amin'izay hoe ahoana tsara za zany tsy nanontany hoe inona nafaty na inona nafaty fa varahontsana raha ny fahitany ny mpitsabo izay nandray antanana azy nisy tsy fahatomombanana ny sakafo na zava-pisotro ny raisin'izy ireo ka nitarika tamin'ny fanaviany tranga izay efa mateti-pitranga tatoato ho hiatrany ny fanazavana teo naretina azo avy amina sakafo le izy satria mandolo amin'ny voalohany teo avy eo lasa mivalana dia somary manavy dia manakotsako ny vanitolana dia marary andoha fanina amin'izay ohatraohatran'izay foana manko ny fisehon'le tosika toxie infection alimentaire amin'ny ankapobeny dia kazo moa le izy voamarina koa fa hoe nisy olona niaraka tamin'io zany tratra an'le aretina dia mitombona ny ahiahy zany hoe ny tsy sakafo nohanina zany nahatonga an'le izy le izy zany tatoato betsaka taloha tamin'ny taona visivisy lasa zany matetika rehefa hoe fitsangatsangana na lundi de Pâques na Pentecôte na ohatr'izay vao misy an'le zavatra ohatr'ireny fa tatoato zany na mariage na anniversaire tsotra na fetifety-mpianakaviana dia ahitana an'le tranga tatoato andaniny nilaza ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra androany fa anohy ny fanadahadiana sy ny fanaraha-maso an'ireo entana mivezivezy manirana nosy hierovana ny fahapozinana ara-tsakafo izay miverimberina fanapozonana ara-tsakafo nge maro lafo fa mitohy foana raha vao misy ny trangan-javatra ohatran'izay dia avy hatrany dia mandray ireo fitiliana ny zavatra rehetrarehetra izay nentina avandoza tao anatin'ireny fanapozonana ireny dia hoentina ao anatin'ireo sambaratonga manam-pahefana indrindrindrindra moa zany ny laboratoire mba hijerevana hoe avaiza le izy mety hoe entana ve hoentina
mitaterina ve avy amin'ny toerana anankiray ka lavitra le toerana nitaterina anazy na fitahirizana l'entana ve no natonga le loza satria mety hoe tsy voakirakira ara-dalàna na ny fomba fampiasana anazy ve maro samihafa zava-tsoka io zany idirana na ny lafiny fahasalamana na ihany koa ny lafiny fitahirizana reo entana rehetrarehetra donc mitohy foana tsy manala ndraikitra feno mihitsy zay ary tena ao anatiny raha vao misy ny trangan-javatra dia avy hatrany mandray andraiky fa tsy miandry ny fisiny ihany koa ny loza tahaka ireny ny ministera fa amin'ny andavanandro efa mamerina ary manova ny fomba fiasa rehetrarehetra mba isiny ireo fitiliana bebe kokoa ny specade entina ihany koa amin'ny manerana Madagasikara. Raha iverenany 4 taona Iraelson Andriniana Lovasoa izao nindosy ny fahafatesana izao ary namela manano tena sy kamboty telo mianadahy. Ho hitatsika miandalana ny fanazavana sy ny fepetra ho raisiny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny manoloana ny reny trangy reny fa zahay ny fianakaviambeny Cool TV FM moa dia miondrika manoloana ny reny zava mitranga ireny. Fa iverenantsika ny tontolo ny toe-karena nahitana fiakarany hatrany amin'ny 80 isanjato ny vidiny volamena eto Madagasikara tao anatin'ny herintaona sy tapany ankilany mbola tsy misy tarehimarika mazava mikasika ny fividianana volamena ataon'ny banky foibe sy ireo vitany mpanondrana amin'izao fotoan'izao. Tojonirina Tahiry no nitatitra ny antsiprian'izay. Nahitana fiakarany ny vidin'ny volamena nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 420 avy eo niakatra be tamin'ny fiandohan'ny 520 ary nidina kely indray ny vidiny hatramin'ny septambra 520 izao. Ny janoary 420 manodidina ny 3 ariary ny grama ny 24 kara tafakatra manodidina ny 7 ariary ny jona 520 izay nahitana fiakarana 80 isanjato. Amin'izao septambra 520 izao tafakatra ny amin'ny 10 ariary mahery. Raha ny fanazavana nentin'ireo mpisehatra amin'ny volamena ambony be ny fiakarana tao anatin'ny 3 volana farany. Amin'izao fotoana izao zany tena nahitana fiakarana be any kory ny volamena raha ampitaina ny teo aloha sy ny taona lasa. Le fiakarana zany eo amin'ny 20% eo na 30% tena hita be mihitsy ny fiakarana fa miakatra ny 18 kara izy 24 kara iny izy efa misongadina be le volamena ao anatiny. Dia miankina amin'ny karana zany le izy. Nenay zany poudre mihitsy fangana volamena mihitsy ny tefenay atao firavaka. Dia izy zany tato anatin'ny 3 mois aloha izy zany tena hita hoe niakatra be. Fa talohan'izay izy mbola variable, mbola miakatra dia midina kely, miakatra dia midina kely. Fa tao anatin'ny 3 mois izy zao tena hita be ny fiakarana. Misy fiatraikany amin'ny tsena ny fiakaran'ny volamena io. Hoy ny mpisehatra amin'ny fanefena volamena satria tsy maintsy mitady tombony amin'ny mampanefy sy mpivarotra. Ya raha malala ihany koa nefa ny fidinan'ny fahefa-mividin'ny malagasy amin'izao fotoana izao noho ny fahasairanana. Tsy maintsy mitady marimaritra iraisana amin'ny mpividiny mpivarotra. Misy fiatraikany be mihitsy zany le izy dia noho izay fiakaran'ny volamena zay raha taloha zay raha ohatra hoe malafo hoe varotra volafotsy sy volamena zay dia mandeha 50% no an'ny mpanjifa. Amin'izao izy efa tena lasa mironany amin'ny volafotsy daholo ny olon rehetra fa efa vitsivitsy isa mazaka an'le prix-ana volamena. Ny tontolon'ny firavaka sy ny haingo no manjifa be indrindra ny volamena na eto Madagasikara na eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary ny faritra azy no be mpanjifa indrindra raha ny vaovao farany. Eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ireo olona anatanteraka fanambadiana no mirona kokoa amin'ny fanaovana peratra volamena. Misy ireo misafidy ny anao volafotsy. Mirona kokoa any amin'ny 16 kara miakatra ireo mpanjifa raha toka somary tsy dia mahasarika azy ireo loatra ny latsak'izay. Hatreto mbola tsy misy tarehimarika mazava mahakasika ny vokatry ny volamena eto amintsika. Mbola tsy fantatra mazava ny fividianana volamena ataon'ny banky foibe sy ireo vitan'ny mpanondrana. Andrasana ny fanazavana mahakasika izany isiny ny mangarahara. Dia izay ihany koa no entina misendrevety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Innan moto tena tsare sady matantsika no maharitra afinaritra mitonga zay cross tsy matetena famoraka zay fenoma zay semi cross namandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy Whatster andao madama tsika ividy alefa
5K, la route vous appartient. Norman Life miaraka miasa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombontsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny Sanla misy event promo smartphone cadeau bonus tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tero amin'izay wa Libérez-vous. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance ao daholo izany. Tena mitaiza moteur ty lupie mampiena dépense. Premium Lube by Jovena, Lubérer la performance. Jovena, source d'énergie. Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semicross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena mitsitsy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos irery any. 5 la route vous appartient. Assurance art dimampolo taona ny ilanao. Jumbo poulet lasa roanjato ariary. Jumbo ampiampatsiro ny nahandroko. Mamerina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Maritra dinia folo mahery ny fitambarany fahatapahan-jiro ao anatin'ny 420 ora mpanjifa amin'izao fotoana izao. Saika manerana n'Antananarivo sy manodidina voankaziky izay fahatapahany herinaratra izay raha ny fanadihadiana mandohetra ny mpanjifa ka tokony hisitraka ny tamberina andraikitra ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eo anatrihan'izay. Andao arahantsika ny fanadihadiana. Efa mahatratratin'ny folony eo ny fitambarany fahatapahany herinaratra ao anatin'ny 420 ora hoy ireo mpanjifa ny jirama izay miaina anaty aizina tsy mifidy toerana saika miatrika izany avokoa ny faritra rehetra manerana Antananarivo sy ny manodidina potika ny fitaovana ao an-trano hoy izy ireo ny taraina toa zaritratra ny be manaiky isika malagasy ka mionona amin'izao fotsiny. La somary lavalava ihany ohatra izy tapaka hoe amin'ny 20 dia amin'ny inona any miverina voka-dratsy ny fatapahany izy ohatsy ny namanokana zao tele mividiko 4 million simba tapaka tonga dia tsatatsony tonga dia tsy nanditso le fitondram-panjakana izy milaza fa misy ezaka anao an'le izy mba tsy hisy délestage nefa araka le voambaranao dia vomay mafy any le délestage ao anatin'le izy koa nefa ny olana amin'le délestage eo amin'le fanjepalema eo ny mpanao rasy ny voatena manararoatra amin'ny fatapahan-jeo reny. Raha nenay aloha zao tiateniko zay moa zay tsy miperaka eto tena marina fa tiatanao zany mahita an'ilay korisy va tonga androany zao efa tapaka hoe amin'ny 7 zany efa grave be zany dia lentsika tena ponina Antananarivo mihitsy zay zany tena zavatra hoe tena zavatra tsy azo hoe tsara ny fandraikirakena mihitsy hoe dia manao be manaiky sady tsika malagasy zany tena kamo anareo any fivelomana izy ianareo zatra n'ilay kely mahitaita kely etsy dia zay misy fototsakany be dia be mihitsy na fivelomana le mena amin'izany tena mijaly mihitsy
ary ataoko hoe vitsy zany le olona manao miasa amin'ilay izy par rapport an'le hoe tena olona miaina amin'ny anina iny le tiako lazaina amin'izy le mampiasa an'ilay zany tsy afaka manoatra satria le faneren'le fanjakana zany zava-doza raha mantahora ataony aloha vao mihetsika aloha dia ny olona antsika koa efa zatra zay tsika zany mahay mino amin'ny zavatra ratsy zay ny tena marina tokony apetraka ny vahaolana maharitra araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna fiarovana ny zon'ny mpanjifa efa maro efa matsimbola sy ireo dingana nataon'ny fitondram-panjakana saingy tsy hita taratra izany mihamafy ny délestage hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ka mampametra-panontaniana hoe inona no mbola olana raha ny famatsimbola azon'ny Madagasikara no asiana jeritodika ny amaro ary ny amafia ny délestage na ny eto Antananarivo na nandritra nireo vanim-potoana nanaovana ny fitsidiam-paritany tany amin'ny faritra dia maro ny amafia ny délestage zay zavatra zay nefa dia tokony nametrahana natao hoe vahaolana maharitra araka ny filaza ao anatin'ny lalàna fiarovana ny zon'ny mpanjifa efa maro tokoa ny famatsimbola ary maro tokoa ny efa dingana natao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo kanefa hatramin'izao moa zany dia mbola tsy tantaratra fa vao may ary miamafy laya délestage eo indrindra mahatonga ny mametra-panontaniana hoe inona ny mbola olana satria raha ny famatsimbola zay azo ny fitondrana malagasy dia tokony efa nanamboarana an'ireo ataontsika hoe milina na ny motera zay simba sy efa antitra ihany koa madoetra ny mpanjifa ka tokony isitraka ny tamberin'andraikitra tokony ahafapo ny mpanjifa ny tolotra omeny ny jirama tsy tokony hiandry fihetsiketsehana sy fitokonana lava izao ny fanjakana voamay izao olana izao efa maro fitarainana efa ela ihany koa ny andrasana vahaolana saingy tsy mbola misy fiovana hatramin'izao nampanantena ny roso amin'ny tsara kokoa hatrany Vivo Énergie izay mankalaza ny 2025 taona nijoroany Shell teto Madagasikara nandritra ity fankalazany ity ihany koa no hitsidiany anseho ny vondrona Vivo Énergie Stan Mittelman eto Madagasikara izay manambara ny mahazava-dehibe izay 2025 taona nijoroany izay ka eto Andriatsilavy no mitaritra ny antsiprian'izay tamin'ny fomba manetriketrika no nankalazany Vivo Énergie ny 2025 taona nijoroany Shell teto Madagasikara 2025 taona nanomezana ny sosiny tsara ho an'ireo mpanjifa malagasy ireo mpiara-miasa ireo mpiara-miombonantoka aminy tafiditra anatin'ity fankalazana ny 2025 taona ity ny fitsidihana nataon'ny CEO ny vondrona Vivo Énergie Stan Mittelman eto Madagasikara nanamafy ny mahazava-dehibe ny paikady napetraky ny firenena malagasy amin'ny fampivoarana ny vondrona aty Afrika ny tanterana omaly ny lanonana natrehan'ireo manan-kaja maro ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta manambara ny mahazava-dehibe io tsingeritaona 2025 io nanamafy izany ny CEO ny vondrona Vivo Énergie nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony Vivo Énergie Madagascar incarne pleinement ce que nous souhaitons construire dans chacun des pays où nous opérons. Une entreprise solide, moderne, engagée et à l'écoute de ses clients, de ses fournisseurs et des communautés au sein desquelles nous évoluons. Les résultats, la croissance, la notoriété et surtout la confiance que nous avons su construire avec nos clients, partenaires et tous nos invités présents ce soir sont remarquables. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat du travail quotidien de nos équipes, de notre capacité collective à innover, à anticiper et à rester à l'écoute du terrain. Nandritra ity lanonana ity ihany koa no ny fanakalozan'ny CEO tamin'ireo mpiara-miasa, mpiara-miombonantoka tsy miankina sy ireo tompon'andraikitra isan-karazany eo anivon'ny Vivo Énergie, anamafisana ny fahavonona ny orinasa, anatsara ny sehatry ny angovo, ny fanaovaozana, ahafana mampandroso any Madagasikara. Ankoatr'izay, ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny botika ny Shell vaovao eny Ambohitraraba Varadrano. Ankoatra ny sehatry ny angovo, misana amin'ny lafiny sosialy ihany koa ny Vivo Énergie. Ka isan'izany ny fanamboarana ireo palette avy amin'ny fanodinana ny fako, ny fanomezana kit scolaire ny EPP Ambohipo. Maneho ny finiavan'ny orinasa, andray anjara mivantana amin'ny sehatra ny fanabeazana ireo ankizy malagasy sy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina. Tsy ahivina hatrany, misahana station service mihoatra ny 730 miparitaka amina firenena misy 720 ny vondrona, miaraka amin'ny Shell sy ny Engen, ary koa manondrana lubrifiant amina firenena maro aty Afrika. Tolotra omeny ny station service ny carburant, ny lubrifiant, ny fampiasana carte, ny boutique, café, restaurant sy ireo tolotra maro hafa
ankoatra ny solika. Mamaty solika sy lubrifiant ireo orinasa misehatra amin'ny solika ihany koa izy ireo, gaz sy pétrole sy ny sisa, izay mampiasa olona mihoatra ny 9,000. Hotohizana ny ezaka atao ho fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa, ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka, ary ho hatsaraina bebe koa hatrany zany ho an'ny 520 taona manaraka. Fa niova anarana ho izy ili ihany koa ny Baobab Plus manomboka zao araka ny fampafantarana izay nataon'izy ireo. Fiantsona no vaovao fa nitolotra omena ny mpanjifa tsy niova ho ny tompon'andraikitra. Anamarika zao anarana sy famantarana vaovao zao ny fanamafisana ny fanomezana ny angofo sy ny nomerika manerana Madagasikara indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Gabain Loano mitatra ny Antsiprian'izay. Raha toa ka Baobab Plus Madagasikara no nahafantarana azy teo aloha, niova ho Easily Madagasikara izy manomboka izao. Io anarana io izay efa anarany tolotra teo anivon'ny Baobab Plus ihany teo aloha. Tolotra ahafahan'ny mpanjifa mahazo an'ireo fitaovana amin'ny vidiny mirary sy azo antoka ary afaka lotsy kelikely mifanaraka amin'ny fahefa mividin'ny mpanjifa tsirairay. Easily moa zany efa offre izay proposena ihany mitovy amin'ilay offre pay-as-you-go, zany hoe le alotsy kelikely dia na ny kit solaire na ny smartphone na ny congélateur solaire na ny générateur solaire ato aminay dia afaka alotsy kelikely amin'ny les méthodes pay-as-you-go na azo atao koa ny makany amin'ny institution de microfinance na banque zay partenaire miaraka aminay dia afaka maka crédit zany ny olona zay te hisitraka an'ilay produit anay ahafahany mahazo an'ilay produit. Isan-kerinandro isam-bolana arakarak'izay fidiram-bolanao ihany sy ny fahefanao dia manao an'ilay fandoavam-bola ianao dia rehefa tsy ohatra hoe ny kit solaire zao azo atao hoe 1000 ariary par jour ny paiement tokony ataonao dia rehefa vitanao daholo amin'izay ny paiement rehetrarehetra dia lasa tompon'ilay fitaovana ianao na kit solaire zay na smartphone na ny congélateur solaire mitovy ihany ny atao aminay. Ny anay ny produit kit solaire anay rehetrarehetra dia garantie 2 ans, ny smartphone garantie 1 an, ny congélateur solaire garantie 3 ans. Dia raha sanatria zany ka misy fahasimbany le izy dia afaka solona foana. Dia mazava ho azy moa zany raha sanatria ka hoe hors garantie le fahasimbany le produit dia azonao atao no vidy pièce détachée aty aminay aty. Na eo azy ny fiovany anarana izay, tsy miova ny tolotra fa kosa mivoatra mifanaraka amin'ny teknôlôjia sy vanim-potoana misy atsika amin'izao raha ny fanazavana. Tao anaty 10 taona tafakatra mahery ny roa tapitrisa ireo efa nisitraka tolotra sy fitaovana vokariny Easily Madagasikara, saika afapo avokoa ireo izay efa nisitraka sy nanjifa ny vokatra vokarin'izy ireo. Ny Easily raha teo araka ny fanazavana manontany sy manadahady meloha an'ireo filan'ny mpanjifany amin'izao fanavaozana izao hamoraina kokoa ny fandoavan'ireo mpanjifa ny vidiny entana raha ny fanazavana hatrany. Zavatra fataonay mihaino foana zay manao karazana étude de satisfaction amina client anay dia mifantatray foana zany hoe inona daholo ny zavatra ilain'ilay client dia zay zao nahatonga anay hoe tamin'ny voalohany resaka long terme zany hoe jiro anankiray ihany no proposena tamin'ny client anay dia le izy avy eo nivoatra tsikelikely lasa nisy kit solaire miaraka amin'ny jiro anankiroa, jiro anankitelo miaraka amina radio, miaraka amina télé dia teo indray nisy indray nyteny hoe zay koa zao raha mba misy téléphone ohatra afaka alotsy kelikely dia mba miintéressé anay dia zay nahatonga anay koa zao nanao an'ilay resaka solution digitale dia ohatran'izay foana zany fomba fiasanay hoe mihaino ny zavatra angatahan'ny client anay dia ezahanay foana zany mba afaka miproposé an'iny produit vaovao iny amin'ny client anay. Dia ankoatran'izay ao anatin'ny fiarahanay miasa miaraka amin'ny institution de microfinance sy ny banque eto Madagasikara dia eritreretinay koa zany hoe satria mantsy rehefa manao pay-as-you-go ianao dia mandoa vola tsikelikely dia mitovitovy ihany amin'ilay manao crédit. Dia ny eritreretina zany ho ana client anay zay efa nanao crédit efa nanao pay-as-you-go tato aminay dia iny historique de paiement an'iny no hoentiny makany amin'ny banque
mba ahafahany mindram-bola any amin'ny banque na amin'ny institution de microfinance. Ankoatra ny eto Madagasikara, ahitana any Isli ihany koa ny any Sénégal, Côte d'Ivoire ary Nigeria. Ho any eto Madagasikara manokana dia efa saika rakotra azy avokoa ny faritra rehetra. Hatramin'izay ny siny izay, eninalina sorohetsy ny fitambaran'ireo vokatry ny Isli Madagasikara, izay hita sy mitsinjara amin'ireo fiben'ny toeram-pivarotana 300 manirana nosy. Tsy hitsahatra fa hiezaka sy anamafy ary anatsara hatrany ny fanomezana fahazavana sy fitaovana ara-nomerika ho an'ny vahoaka rehetra ny Isli na ny ety andrenivohitra izany, fa indrindra any amin'ireo toerana ambanivohitra lavitra. Anohizantsika ny fampalalam-baovao nandalo tao amin'ny renivohitra mifaritra Vakinankaratra Omalana Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo miaramila mpitarintafika misa roa tao amin'ny tranoben'ny kolotsaina sy ny serasera tany an-toerana no nandraisana izany ary nandrasana tao ihany koa ary io maraina io no niazo any miandro vazo andrindrina Andriamiaritsokolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra nandalovany Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo miaramila mpitarintafika misa roa niaraka taminy teto amin'ny renivohitra ny faritra Vakinankaratra ny alina talata faharoa amin'ny volana septambra 2020 sy 2020 lasa teo. Izany dia noraisina tamin'ny fomba ara-miaramila teto amin'ny tranoben'ny kolotsaina sy ny serasera teto Vakinankaratra notronon'ireo taranany sy ireo manam-pahefana ary sivily sy miaramila taty an-toerana. Alohana ampidirana ireto Kabeso misa telo teto amin'ity tranoben'ny kolotsaina sy ny serasera teto Vakinankaratra ity dia nisy ireo fombafomba ataon'ireo taranany izay avy amin'ny foko sakalava. Tondra fanazavana ihany koa ireo taranany mahakasika ny antony mahatonga ireo Kabeso ireo izay tsy afaka hoentina alina fa tsy maintsy nandrasana teto amin'ity tranoben'ny kolotsaina eto Vakinankaratra ity. Ny antony dia tsotra. Ireo raza ireo masala amin'ny taloha tsy mandeha haly, tsy mandeha mahatonga haly zany. Fa zito fotoana mahatsofotra masoandro no misy reposé eky aloha. Ohatrany tamin'ny androndreo amin'ilay fomba ady taloha lafa haly mijano heky dia manohy koa après ny. Nahitanareo teo fomba démarche somary ny viovio nihodikodiky. Regny le fomba tamina fitampoa. Satria ny antony lafa ny sakalava alohan'ny hanafiky fahavalo dia manao miholikoliky mihodikodiky hoe safatsika toy dia agnisany fahitany fahavalo ny lian'olo raiky olo roe maro dia io mbola nisy hatramin'ny tsikanany zao mampalaza ny kilalaky ny tena marina mihodikodiky fa reo fa nataon'ny razambe tagny taloha nandesina amin'ny kolotsaina koa le raha taty afara. Zava-dehibe ho an'ireo taranaky ny ampanjaka toera sy ny foko sakalavany fampodian'ireo Kabeso ireo ary androany maraina dia efa niazo avy hatrany amin'ny andro vazo ireto Kabeso ireto andrabatonga any amin'ny toerana anaterana azy any Belotsiribina Ambiky. Tsy mbola fantatra ihany koa hatreto ny fotoana anitriana azy hoy ireo taranany fa miankina amin'ireo olobe ao amin'ny foko sakalava no anatanterahana izany. Voalohany indrindra moa nanomboka zaho mbola kely fa mahatsiarotsiaro tena 10 taona efa natoro ny raiko io toerana nisy azy io dia teneny fotsiny ao ny raiko ray be koa papako io fa efa tsy ao ny Kabeso ny fanandesiny vazaha dia nanontany zay magnino nialy taloha ohatran'izao nandritran'izay fotoana zay zany eritreritrinay vatany avao ny tao fa ny fampitambarana ny vatany sy ny Kabesony midika zay fa hafalia ho anay fianakavia sy hafalia sakalava indrindrandrindra vahoaka malagasy ery Madagasikara. Io moa mbola misy écrit satria tsy zahay taranaka no mandidy fa tsy maintsy misy miaraka amin'ny olobe sakalava sy olo zay manana ny razany daholo no mivory hoe satria antsika gasy tsy manaonao raha ohatran'izay fa tsy maintsy hoe entea gn'andro entea vola entea ino zay vao afaka magnatanteraka arakan'izay. Raha izay mahakasika ny Kabeso ny ampanjaka toera izay naveriny firenena Frantsay tamin'ny firenena Malagasy tamin'ny fomba ara-diplomatika dia anisany mametra-panontaniana ny sainy maro indrindra fa ireo mpanara-bavao ankehitriny dia ny hoe manahoana izany ny famerenan'ny Frantsay andreo Ilse Pars sa fampandrinadrisa ny sainy vahoaka Malagasy ihany aloha hatreto ny famerenana ireto Kabeso ireto ary raha ny fantatra aza dia mbola marobe ireo Kabeso mbola tsy tafody eto tanindrazana ary mbola ho ampodiana tsirairay avy ihany koa ve izy ireny.
fa seo goavana etsy amin'ny palais des sports Mahamasina ny fahadimy ny volana oktobra ho avy zao no Ana Maria nitarika Piangal Rapigasy Northern Center ny fahatelopolo taonany. Hiavaka ny fankalazana noho izany fantoka amin'ny fahatsiarovana ka iangalindro hira tsy afaka ambavany maro tao anatin'izay telopolo taona izay. Mpanakanto malagasy maro Piangal Rapigasy no hanotrina azy ireo eny amin'ny toerana mandritry izay. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Telopolo taona mbola teto ihany hatramin'izao. Le secret an'ilay ngamba ny mozika anay zany tena nataonay ihany foa, tena hoe le avany aminay mihitsy nomenay ny olona. Nikaroka identité mihitsy mba ahafahana miavaka amin'ny mozika rehetrarehetra. Ary ny tanjona zany, le tanjona io conviction anay vao nanomboka n'le rapigasy mihitsy zany de hoe tsy maintsy tafapitatsika ho an'ny olona le rapy a, satria tena sarotra be no nanainga azy tamin'izany, zany natao an-trano arenao zany tena ratsy be ny imaginao e. De niezaka nanao zavatra fikarohana tsara mba hipetraka ny mozika aloha voalohany a, indrindra ny zavatra soratana. No tanterahana androany teny amin'ny prime andavamamba ny andian'ny fatelo amin'ny lanonana famoahana mpianatra hanohy fianarana ny Chine amin'izao fotoana izao. 12 menadava amin'ny alalam-piofanana samihafa eo anivon'io prime no notoloran'izay vatsy mpianarana mandritra ny 4 taona izay. Tsy azo Soarvelo. Mpianatra miisa 12 avy amin'ny sekoly ambony UPRIM no notolorana vatsy-pianarana nohizana fianarana mandritry ny 4 taona ny Chine teny andavamamba ny maraina teo. Fiaraha-miasa eo amin'ny UPRIM sy ny gouvernemanta sinoa ary sekoly ambony lehibe iray ao Chine no ahafahan'ireo mpianatra ireo manohy ny fianarana any an-toerana. Izy ireo zany dia hianatra mandritra ny 4 taona any Chine ary ao anatin'izay 4 taona izay dia tsy mandoa saram-pianarana, tsy mandoa logement ary mbola mahazo allocation amin'ny gouvernement chinois ihany koa izy ireo. Ny fomba fifatenana an'ireto mpianatra izay afaka ny sitraka ny bourse d'études ho any Chine ireto dia eo aloha ny noty amin'ny chinois aty ampianarana ary eo ihany koa ny mérite amin'ny mention izay misy an'izy ireo tsirairay avy. Miparitaka amin'ny alalam-piofanana samihafa ireo mpianatra ireo rehefa tonga ny Chine, miankina amin'ilay tany fahaizana teny sinoa no ahafahana misafidy izany. Ho ana manokana mandritra ny 4 taona dia hanao any langue et culture chinoise, zany hoe maka licence zany ao langue et culture chinoise. Le izy hoe fandehanana mianatra ny velany dia mazava ho azy fa tsy maintsy ireo izay ataoko hoe manana voalohany aloha mila manana fahaizana amin'ny teny sinoa zany ianao, manana an'ilay atsesika iny. En tant que hoe za tanora dia mila fifandraisana sy fivelarana dia hitako hoe any Chine no afaka manampy bebe kokoa ana. Mpianatra andiany fahatelo ireto voasafidy hanao fianarana ny Chine ireto izay hanainga amin'ity volana septambra ity raha ny fanazavana. Tontolon'ny fanatanjahantena vetivety taorian'ny vokatra azo ny ekipa pirenena Bare afarany teo. Fantatro zao fa mpilalao iray no efa nanao sonisy fifanarahana tamina kluba ny Algérie. Ilalaina raha-fanomezan-tsoa izay novidiny ny Paradou Athletic Club tamin'ny vidiny ambony kokoa no ireo varotra teo aloha. Hertina Rarjona no mitaritra ny antsy-prian'izay. Maro tamin'ny kluba maneran-tany, indrindra ny eto Afrika sy ny any Europa ny nanara-maso ireo mpilalao mety hasarika azy nandritra ny Chan farany teo. Isan'ny narahan'izy ireo maso akaiky ny mpilalao malagasy noho ny fahaiza-manao nasehon'izy ireo. Na dia nikatona ny alahady alina teo arany ankamaroan'ny mercato na ny fotoana ahafahana mamindra mpilalao dia vita tao anatin'izany ny fifanaova-tsy ny mpifanarahana teo amin'ny kluba algérienne Paradou Athletic Club sy ilay irakiraka malagasy lalaina raha-fanomezan-tsoa. Ity faran'izay mpilalao ny CFFA teo aloha ary isan'ireo voantso miaraka amin'ny Paris A. Vaovao mafaly moa zany ho an'ny club takantony, ho an'ny CFFA zany amin'ny ankapobeny, ho an'ny lalaina sy ny fianakaviany manontolo dia nitsofina rano izy
ilalao any amin'izay Parato Athletic Club zay. Io zany nisy an'ny Carolis sy Ibrahim izay efa nakana ny hevitra rehetra sy ny sosikevitra rehetra. Ary ny resaka vola, tsisy resaka vola ho an'ny joueur ka alain'ny club. Fa ny anjaran'ny club antaiza mahazo ny anjarany, ny joueur mahazo ny anjarany. Zay ny contrat anankiroa ao anatina fifanarahana tahaka an'itony. Fifanarahana herintaona azo avaozana no natao tamin'izany ary rehefa nantaniana ny filohan'ny kluba CFFA dia nilaza fa tamin'ny vidiny ambony kokoa no ireo varotra teo alohany ny varotana ny lalaina. Ity kluba ity raha teo eo ampanamboarana ny kianjany eny Avoloha ka anisan'ny ahafahana manao ny tribune centrale ny vola azo tamin'ity varotra ity ary ny 10 volana septambra izao no ametrahana ny vato fototra izany. Tsaratsara kokoa noho ny endrakolona zany ny lalaina. Ny club na ny joueur. Tamin'ny roa taona no nampanantenaina nametraka vato fototra ny terrain. Vita somatsara ny terrain, afahantsika nanao match rehetrarehetra amin'ny PFL sy ny raha mba ho tokanana le terrain no ametraka ny vato fototra indray sy nan'izay gradin sy ny vestiaire ahafahan'ny mpilalao miasa tsara, azo vokatra tsaratsara kokoa indray. Ankoatra ny lalaina dia efa nisy mpilalao iray ihany koa efa nahavita fifanarahana tamina kluba Aty Seychelles ny alohan'ny angana nakany amin'ny Shanna. Miisa roa zany hatreto ny mpilalao ny Barea Shanna ila ravinahitra ny velany ary misy ihany koa ireo mbola anaty fifampiraharahana ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena vetivety tsy afaka misitra ka herinaratra intsony amin'izao fotoana ireo tokantrano any arivony any Ukraine. Betsaka ihany koa ireo naratra sy namony ainy vokatry ny daroka bomba maherin'ny 500 nataon'ny Moscou tao avaratra Ukraine ho maly alina. Trangana herisetra izay antsony filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky ireo firenena ampiaradia aminy anery amin'ny Moscou amin'ny alalany ady ara-toekarena sy ampiatra ny sazy ho an'ity farany ankilan'izay. Niona amin'ny filoha Frantsay tao amin'ny lapany Élysée androany filoha Ukrainiana. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho any androany. Naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tombo lasy tombo vaveloma toko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.